zavatra telo no tsimpiatsika momba le valim-pifidianana ben'ny tanàna. Eto tsisy resaka hoe za iza atoko politika na iza fa marina foana tadiavintsika marina ihany. De faharoa momba ny condamnation ny ministra ny fitsarana. Ny fahatelo alefako amin'ny commentaire eo le condamnation fa nanontany pahalalana de ozy izy hoe afaka aseho vahoaka le condamnation satria izy maministra anazy de tokony ho fantatritsika fa nanana sazy 3 volana hatramin'ny maizina miatra izy tamin'ny 2022 izay tsy mbola natanterahany sazy io satria exilé taty andafy izy. De nanao folaitra fotsiny izany mipasser la loi, mipasser un droit, nandeha ndroso natao nameny Michael Lagrasse de lasa ministre de la justice. De alefatsika par étape le izy voalohany ben'ny tanàna, faharoa ny condamnation ny fanirisoa, ny fahatelo resaka balançoire zay idirany resaka fitsarana ihany koa. Ny zavatra tsara homariana de tsisy ambony lalàna araka ny teniny nefa izy mandika lalàna. De zay zany le hoe coup d'état. Rehefa une fois zany nisy ny coup d'état tadidio foana fa matoa amin'ny resaka eto de matoa za tonga eto anatrehanareo be de be nareo mpahay lalàna mety mijery ana. De ampifantariko anareo fa misy foana ny olona mirabese sy midénigrer sy mihevitra anazy tena hoe doto faisana be. C'est pas grave. Zay ny mahasoa azy, zay mahafaly anazy, zay mapetipety ny fiainany de avelao reny hoany. Asa velanareo, asa sinareo importance andreny hoe capturenareo de alefanareo aty amina hoe jereo fa ohatran'izao on s'en fout. Nitsika zany mandeha foana amin'ny lalana état de droit mahitsy, lalana mahitsy ihany koa ambany lalàna. Ny voalohany mikasika an'le inona ny anaran'izy ity teo le didim-pitsarana ny ben'ny tanàna Antananarivo de efa nazavaiko ambany ao satria nitenen'le miaro rama hoe za mandainga tsisy resaka lainga le izy fa zavatra malentendu juste hoe cassation za efa zatra le aty andafy tsy m'existe en cour suprême fa ny cassation no m'existe aty. De zavatra kely ohatran'izay le izy fa hoe natao ny conseil d'état izy teo de mbola de efa vita le izy, efa vita le conseil d'état de naresy tojo. De rehefa naresy tojo de fihin'ny tenen'ny faniriso hoe aiza mbola voaka satria le zany mbola ohatriny ihany amin'ny intérieur de fa hoe sao de mamboly korotana zany hoe tiako tenenina tsisy lainga ny zavatra teneniko. Efa fantatritsika rehetrarehetra fa naresy foana tojo. Ny tatatatany faniriso zany tamin'izy mbola taty andafy ary naseho mihitsy ny taremarika. Voalohany indrindra aloha tsy mitovy amin'ny fanirisoa, tsy mitovy amin'ny fanirisoa. Coiffeuse esthéticienne ny asako fa tsy juriste pour hoe andeha anao abus de pouvoir. Tanareo misy karazany roa métier. Enao zany raha ohatra hoe mivoloara te andeha anao métier hoe ino mihitsy ny tena tianao fanirinao de tsika gasy hoe andana manao droit fa io be vola. Azonareo fa tsy fitiavana, tsy apprécier le métier an'izany. Tsy amin'ny fitiavana fa pour l'argent. Zandray nefa tsy zay ny asa, tsy zany ny asako tiako. Tsy ala place mihitsy ary tsy avitan'olo anazy hoe andeha hisandoka anao opposition aty andafy de aveo mivadika amin'ny vahoaka sy ny diaspora. Tsy ho vitako zany donc tsy mitovy zay manana eritreritra an'izay zavatra zay. Bref, zay ny fandehan'le resaka ben'ny tanàna n'Antananarivo. Resaka fandiso hoe cassation sy conseil d'état. Donc on s'en fout
cassation ou conseil d'état fa avoay ny valim-pifidianana. Avoay ny valim-pifidianana napekarin'ny Tojo Ravalomanana marina ihany. Donc tokony Tojo Ravalomanana naneo fa tsy Madame Arlala. Marina ihany. Vavaka nge Madame Arlala e. Maninona mo Madame Arlala raha ohatra ka tonga de miala fotsiny rehefa fantatra fa marina le izy. Ma tsy siny korotana satria zay zany problema hoe manjary misy korotana fa aza voaka avoay le izy. Avoay le izy e. Aza tao an'izany avoay. De mba mandefitra Madame Arlala, mba lasa indray Madame Arlala mitady planina vaovao afana mirotsaka be ny tanàna plus tard na tsy fantatro na député, tsisy zavatra manahirana zany Madame Arlala. Alefaso, allo marina. Fitsarana nge eto ambonin'ny tany Madame Arlala e. Fa raha ohatra anao ka tena hoe mpivavaka de aseho io mampivavaka anao, mandefery anao, allo marina amin'ny fitsarana amin'ny safidim-bahoaka no anjakaina. Zay zany no t'es drôle les tafika Ravelojona les laliky be tsisy saina. Bon, comment je fais là? Ok, voilà, c'est bon. Tu dégages. Tu te dégages. Les mandéans. Misy foana ny devoly fa miala tsiny. Mila mivavaka alohany manao an'ity en direct ty satria hitanareo be de be ny masoratsy. Be de be ny masoratsy mijery ato. De mila mivavaka alohan'le izy. De za zao efa avy mivavaka vao nanao an'ity. Ren'olona tsy micomprendre ana regny koa tonga de banirana izy le jery rakoto malalo ty. Allez, mandeha oust. De aza mamaly akory ireo fanatique oust Patrick. Ie, zay le izy Naël. Rehefa tsy lany Madame Arlala de allo miala satria manjary mandihy alalany Madame Arlala. Madame Arlala nge olon'Andriamanitra e. Maninona zany raha Madame Arlala mihitsy pasenareo aminazy ty message ty manetry tena hoe ok Tojo omeko anao le fahefanarana. Allo zay satria amizay tsisy le korontana. Fa ino moa zany le atahorana hoe tsy avoaka le didy nefa efa mivoaka hoe naresy Tojo. Fa inona ny atahorana zany hoe apisy korotana. Avoay le didy de mandefitra Madame Arlala. Madame Arlala afaka manao projet vaovao indray manaraka hoe mety hoe andehanao député zany na tsy fantatro. Zay mikasika an'iny. Mazava amin'ny fanilo miaramamy zay. Tsisy rarahiko an'izay cassation ana hoe mila mianatra cassation. Le hitanareo le mitady anambanimbany moral foana de davo fa tsy za zany. Tsy za zany. Za efa hoe zéro complexe, zéro vexé. Tsisy rarahiko c'est zavatra rehetrarehetra. Anambanibaninana ato fa reo olona be de be 330 € mienona. Ay, tsy fantatra kiloa. Donc faharoa resahatsika ny mikasika ny condamnation ny fanirisoa. Azavaiko anareo ny condamnation fanirisoa mba tsy afahanareo midribla ela be eto. Ohatra hoe misy olona koa te hijery mba tsy afahantsika dribla ela be eto. Misy ohatra hoe olona te hijery amin'ity vidéo ty de amizay izy tsy mandany crédit. Ifanirisoa nanana peine 3 ans emprisonnement ferme tam 2000. Cour d'appel Antananarivo. Zany hoe nisy ny appel. De atao anatony dossier. Attends. Atao anatony dossier de ifanirisoa nanao outrage à agent de la force publique, atteinte à la sûreté de l'État, provocation et incitation à la haine.
provocation adressée, les éléments de force publique et incitation à la haine. C'est une condamnation. Anaki 1, 2, 3, 4, 5 ans d'inculpation. Des faux, hein? Des faux tous coupables de tous chefs, 3 ans d'emprisonnement ferme, toute peine confondue, mandat d'arrêt international. Sanwe, nandiga passer la loi PDP, droit PDP, zani satri so. Normalement, hein? Inamutis hein? Ni armistice, hein? Soanul, raout nous eferna fa Michael na me armistice anaz. De ni armistice, hein? Tsinoume na huani. Oula manana. Affaire judiciaire ohatran zao, olo tsotra ohatran zao fa ho an'ny ndasy lo vetivety a. J'ai voulu faire les choses parfaites et être la meilleure athlète possible, mais il faut pas oublier que notre sport c'est un mouvement et que en fait je peux pas tout contrôler et qu'il va falloir que je lâche des choses et que je me fasse plus confiance. Merci beaucoup Joséphine. Wani. Même si c'était une première ce soir, hein, puisque c'est la première fois que des femmes sont sur le grand tremplin aux Jeux Olympiques. Exactement, là on est vraiment sur l'égalité avec les hommes, puisqu'elles sont sur les 2 hauteurs de tremplin. Je trouve la fin de l'interview de Joséphine très encourageante. Ni armistice Zizia, un arrêt de combat entre États ou forces armées. Sanwe, entre États et forces armées, un armistice, fa ni grâce, hein, à outne colonel, c'est pas ils arrivent à l'armée, outne Michael, zona mianas grâce, de Tsimanake rufitondran ma ministre nazio, satri au fona le pen na mahazo anazy satria sady izy tsy nanatotosa le pen fa nitsoaka taty andafy. Donc nanao forcine izy niditra avy any Maurice niditra Madagasikara satria nieritreritra fa hoe nahazo protection tany amin'ny Michael. Donc tsara mazava aminareo zany zay zavatra zay hein. Vakiko aminareo. Mais attention, la grâce supprime ou réduit la peine, n'efface pas la condamnation, n'efface pas automatiquement l'interdiction légale. Donc, la prison peut être annulée, mais le casier judiciaire reste. Et certaines fonctions publiques peuvent rester interdites. Mazava aminareo zay. Ataoko amin'ny teny gasy mety hoe miena ny saziny na annulé ny saziny avy amin'le grâce nomeny Michael anazy satria tsisy manana pouvoir afa-tsy Michael manome ny armistice na ny grâce. Donc mety hoe réduit, mety hoe miena ny saziny na mety hoe effacé, annulé fa par contre tsy miefacé ny condamnation, ny fanamelohana anazy. Donc tsy miefacé automatique koa ny interdiction zany, ny fanakanana anazy légal. Azafady fa ataoko motamo ohatran'izay le izy. Mialatsiny kokoty naza miasa-saina amindreny. Ok, efa hitako teo. Kokoty, merci. Lasy toy izy atsika mazava amintsika daholo 384 tsika presque 400 maheno an'izay teny zay. Averiko indray condamnation en Fanny Rsou 3 ans en emprisonnement ferme qu'elle a eu en 2022 tsy effacé, condamné foana izy na mahazo grâce arany. Tsy manana droit izy miparticiper en fonction publique, c'est-à-dire tsy tokony ho premier ministre de la justice izy. Mazava amintsika. Raha ohatra izy nanao appel de mbola resy any izy.
Ary izy tsy nanao le cassation. Donc, averiko indray hoe la prison peut être annulée, hein, mais le casier judiciaire reste. C'est-à-dire hoe annuler les prisons, tsy nanao prison, tsy prisonnier izy, fa izy taty andafy. Fa casier judiciaire ny ao foana maloto. Donc, fantatritsika rehetra ny olona rehefa manana casier judiciaire. Aty andafy raha olona manana casier judiciaire raha anao nationalité aty zao fanirisoa de c'est mort. Tsisy, impossible. Satria au moins de 10 ans, hein, résident en France, tsy maintsy à Madagascar maka casier judiciaire. Fa plus de 10 ans petraka eto andafy aty andafy maka casier judiciaire. Donc raha vao casier judiciaire maloto de tsy manana droit mitondra firenena ny olona iray. Mahagaga anahy koa de zay. Nahoana moa zany Mikael no mitondra ny firenetsika nefa izy fantatritsika fa ohatrany gadrainy Rajoelina. Tsy fantatro hoe zay fotsiny tsy fantatro hoe efa vita ve le sazina tonga anazy libre. Zay fotsiny tsy fantatro. Iza zany nanome amnestisy anazy. Ny amnestisy azavaiko indray ny armée no ny président de la République afaka manome ny amnestisy sy ny grâce ny amnestisy président de la République manome any resaka armée raha ohatra misy conflit amin'ny fanjakana. Fa ny grâce ho an'olona ohatra tsika hoe reny grâce reny gadra be deaibe na voaka reny hatramin'ny katy sy ny karazany reny. Katy cocaïne. Donc tsy afaka mandray anjara amin'ny fonction publique mihitsy zany. Na atao koa raha hoe piasany manao piasany commune tsy afaka manao izy. Misy mety hoe afaka manao izy fa misy tsy afaka manao. Azonareo? De zay ny mikasika ny condamnation ny fanirisoa ampo mieritra be deaibe nareo pahalalana mijery anato be deaibe nareo juge manam-pahefana mijery anato za raha manao zavatra za tsy mi-généraliser anareo. Misy nareo tena hoe manao ny asanareo, misy nareo tena hoe tianareo ny asanareo mampanjaka ny famarinana nareo. Ny devise quoi de zay mihitsy hoe la vérité, la lumière et inona le anankiray misy anankiray la justice, la vérité et la lumière. Mila totosaina ny zavatra ohatrindreo. Azonareo? Enfin, misy de mandika lalàna tsotro zao fotsiny pour être ministre de la justice. Zay zany tena voafitaka tanteraka zany zay satria za manokana tsy nalala an'io dossier io ako za manokana. Satria za taty andafy depuis 2012. I zavatra ty no s'est passé 2018 19 18 19 après izy tonga taty 19 20 21 22 ty votant en 2022 izy ty. Donc du coup tsy à la page ny comportement mihitsy tsy à la page ny vie privée tsy à la page ny momba anazy satria ity zao le dossier nampiala anazy ho juge. Ito dossier nampiala anazy ho justice substitut izy tamin'izany fotoana substitut an'ny procureur de avy am'ireo zavatra reo no mahatonga anazy nanalana anazy ho substitut. Izy zany io zao tsy haiko hoe izy le niteny hoe miala daholo reo, effacer daholo reo. Ho resantsika manaraka zay hoe effacer tokoa ny ve reo. Les condamnations tam 2022 maman'izy telo da tam 2022. Attends. Miaraka amin'ny arrestation internationale. Attends. Je regarde. Andrason, oui, 30 septembre 2022. 30 septembre 2022. Donc, c'est là no mikasika nini efa nandefa requête ny fitsarana ny olona ny ministre teo aloha
efa nandefa requête momba ny annulation ny momba anazy hoe tokony tsy manana droit izy mitatana firenena en tant que ministre de la justice. De efa nandefa requête le olona teny valiany zareo le izy zany hoe misoratra hoe en signé de tamin'ny 27/01/2026 izy ty. C'est-à-dire azony zareo le requête fa mbola beloha zareo de mbola mipetraka eo foana io ramatoa io. De izy zany moa no izy apetraka aminareo mpahay lalàna rehetra ao Madagasikara fa tsy olombitsy ny baiko anareo apiaro ny fahaizanareo ny donareo ny fitiavanareo ny tanindrazana ary mpahay lalàna ao amin'ny tribunal manerana ny Madagasikara satria nisy requête nalefa tany aminareo mana foana ny maha-ministra anazy io voasazy izy amin'izao fotoana izao zay ny zavatra henoko voasazy fanirisoa amin'izao fotoana izao zay ny zavatra henoko fa anjarany zareo zany manamarina zay hoe inona le sazy tsy haiko le sazy inona natonga anazy voasazy fa voasazy izy amin'izao zany hoe na ministra zany izy de ambany lalàna foana de afaka saziana afaka esorina afaka asorina any izy zany asonareo. De zay ny teneniko anareo foana hoe tsisy araka ny teniny tsisy ambony lalàna de tsisy ambony lalàna izy neno ny teny an'izany voaloha fa tsisy hoe maloto foana ny casier judiciaire nanazo grâce présidentielle ary izy voilà Mika. Donc tsy manana zo izy tsy manana pouvoir izy mitondra ny participer ao anatin'ny firenena surtout ministre de la justice ministre ny fitsarana rehefa ao anatin'ny gouvernement. Antsara nareo mametraka ny mpahay lalàntsika anao an'izay zavatra zay mangataka aminareo atanandroa aza manao be sofinareo jere fotsiny zavatra ataony à gauche à droite misy miteny fa zahako tsy nahazo place s'en fout la place zahako manana ny asa fivelomako aty fa aloha zava le fiainana aloha marina foana aloha za tsy miteny anareo fa foana ny corruption d'un coup fa inona zavatra misy amin'izao aloha manentsika raha vatomanga ny Île Maurice zay tsy ho azo toy zay andeha amolavola le fiainana ao Madagasikara. Mikasika ny balançoire ny 3e point resahatsika. Ny mikasika ny balançoire fantatritsika rehetra fa fanirisoa ny tatatatany taty andafy de araka ny message azoko no teneniko anareo eto verifienareo koa zay zavatra zay fa ho resahako aminareo fotsiny fandeha le balançoire. Ny balançoire zany sokafana ny fanirisoa nisy condition zany tao rehefa nisy condition zany tao de ohatran'izao le izy faro momba ny balançoire dia associé ao amin'ny ministre ny télécom taloha itahina koa no anarany je sais pas tahina izy fa zay fotsiny hoe ministre ny télécom taloha. Ny katona moa io boaty io teo aloka ny raha lany ministra io izay mipetraka taty andafy taloha no négocier tamin'ny fanirisoa mba amoana ny boaty de nanaiky fanirisoa fa ny condition dia no raisy no associé itsilavy zokony vavy zay tadidinareo zay izay no voalaza enareo tsara zay de misy io lampandeha ao balançoire ao namandrareo ao lampandreo mpiasa ao reo de miteny anareo olona hafa ndray ty le tsy lavo izy maka versement ao aka versement maka vola ao zany le tsy lavy donc jerenareo an'izany ny zavatra ataondrareo conflit d'intérêt be le zavatra miseho Madagasikara fa tsy fitiavan-tanindrazana na hoe fanovana samy manisika nanam-posiny azonareo de aizinareo amin'izao zany nareo malagasy nametrahako fanontaniana aizinareo amin'inonareo zao amin'izao trabona be dehibe zao za omenareo tsiny foana manome vaovao anareo ohatran'izao amin'izao trabona be dehibe zao aizinareo apetraka any amin'ny toilette le trabona
any amin'ny WC public, amena vary maloto le trabona. Manao mimi à gauche à droite. Hein? Reny nisy fanampiana be dia be tonga avy any Chine, avy any Suisse sa izy, Russe, avy any Amerika, avy aty à France, diaspora nanao cagnotte, partout nanao vola zareo et tout. Hein? Asnareo be dia be ny manan-karena ato. Za ndray aloha dia olazaiko an'izay mijery anahy eto. Nina intimidation ataonareo anahy par MP de captureko tsy miala amin'ny ze olona mampaniraka anareo commanditaire. Zay dia lazaiko anareo. Za tsy azonareo intimidena. Na miseho milaza ary nareo fa militaire retraite aty andafy aty. Tsy ianao rery ny militaire retraite aty ka style aty aminahy aty. Être militaire raha misety tsy fanapiaranao lalàna intimidenao olona. Matoa za manao public ny sarinao ny annonce-anao de captureko. Ary tsy niteny ratsy anao fa za teneninao fa hoe za ne militaire toriko aty anao. Avy torio. Ho jerentsika zany. Miteny an'le Joaquim miny zany amin'izay fotoana zay satria haiko mihitsy fa mitantara ny bulldozer any izy de bulldozer zao ny fataony. Torio. Izy mampirisika olona mitory foana. Zany. Haiko tsara ohatra ny posiko iny vehivavy iny. Haiko tsara. Donc ça tsy matahotra an'izaniza hitory anaty zany. Za zay intimidenareo fa tsy miasa aty aminahy zany zavatra zany. Captureko fotsiny ny intimidation nareo sy ny harcèlement nareo nareo personnage public droit comme miteny anareo ato. Solondreo vahoaka PDP reo. Tsy mendrika anao ministre na tsy melo karaha ozy Patrick. Oui mais eo konko zay moralité zay. Moralité raha vao io fa hiditra président ianao na ministre ianao azavaiko anareo gasy miteny anahy hoe inona ny idiranao amin'ny fiainan'olona. Idirana amin'ny fiainan'olona rehefa miditra ao anatin'ny vian'ny firenena. Mazava zay. Fa tsy hoe tahina za mba ohatrany hoe andeha ohatra fa sao ndraiky hoe iny fa te hiaka place non. Efa teneniko isan'andro tsy capacité-ako zany satria zavatra tsy nianarako. Esthéticienne na coiffeuse zay ny nianarako. De nianarako taty andafy ny momba ny zazakely. Ny éducation momba ny zazakely. Petite enfance. Haiko ndray manabe ny zanako raha karamanao hoe tahina avy. Haiko tsara manabe azy manasoa azy tsy rabesen'ny zanako ohatry ny fombanao io plus tard ny olombelona mitovy anazy. Tsy anao ohatry ny toetranao io plus tard ny zanakao tazaiko tsara. Tsy anao fomba ohatrinao io mépriser olona, manambany olona plus tard haiko mitondra anazy. Raha zay 5 manana certificat anaky 10 reconnu par l'État français. Haiko tsara mihitsy, haiko daholo ny rehetrarehetra ny sécurité ny diversification ny sakafo ny zanakao tsy haparary ny zanakao. Haiko daholo ny éveillé ny zanakao. Fa zaza ambanimbaniana fa tsy mitovy tsika. Bon bref. Zay le teny Patrick tsy mendrika izy na ministre satria ao anatin'ny moralité. Zany hoe rehefa ianao te hiditra ao anatin'ny vian'ny firenena dia jerena hoe izy ianao. Olona manahoana ianao? Mpangalatra ve ianao? Mpamono olona ve ianao? Mpangalabadin'olona ve ianao? Mpamono zanaka ve ianao? Agressif ve ianao amin'ny fiainanao? Ohatrany enquête. Fa ity moa zany amin'ny fahefana nangalarina anazy de mandika lalàna manao zay tiany atao et tout ça. Sady au gradé foana ny tokony ho ministre fa tsy hoe
mahasasamy teny ato amin'ny Facebook. Ifonana aminareo satria za tsy nafantatra an'izay zavatra zay manitra risy. Tsy fantatro amin'ny momba anazy fa hoe miala Rajoelina sy ny foronginy de efa niala le olona. Za niteny anareo foana tamin'izany tola taty andafy de zay ny teniko hoe zao kosa hoa raha nala le olona milaza fa manao tsy mety teo nareo de midika fa anao zavatra mahafinaritra tonga eo. Zanke tsy mametsiny an'le olona mitezitra am'le izy zay hoe mamerina zareo hoe za lazainy zareo fa hoe ambadikako Rajoelina. Non. Za tsy misy Rajoelina ambadikako zany. Ahoana zany ary tsy manana contact amin'izany olona zany akory ny ahako. Raha misy ary ny ambadika ny Rajoelina de reo olona ao anatin'ny fitondranareo reo 60% ry malagasy miteniteny anafatany. Reo ny ambadika Rajoelina. Pourquoi zareo manao any mbola 60% ny troupy Rajoelina ao anatiny ao? Zany nareo miteny fa tsy aty amina satria tsisy idirako zay. Ena marina ihany. Misy misignal matoa tapatapaka. Miala any izy amin'ny anaran'i Jesosy izy tsy manan-kely tsy manam-pahefana. Ie, zay mahatonga le olona manao fitsaram-bahoaka satria tsy rarahiny le tompona andraikitra intsony le madinika de lasa manao fitsaram-bahoaka moa ny lehibe ara ozy izy manao ny ataony ka ahoana zay tsy anao ohatran'izay foana le izy. Ohatran'ny TOPM izy tsy possible zany ohatran'ny TOPM zany raha manaraka an'ity zavatra teneniko ty ny ao ambony ao. Partagenareo ty zavatra ty. Efa niteneniko anareo teo tsy manana pouvoir mandray anjara amin'ny fonction publique fanirso. Mbola tsy hainareo zany. Grâce ny azony ça veut rien dire effacer condamnation. Maloto foana casier judiciaire. Mbola tsy hainareo ve zay? Apitapitanareo ty zavatra ty fa ataoko vidéo zay rapitso. Androany ariva manao vidéo de lancer quoi rapitso. Za manomboka rapitso repos amizay za. So nareo gaga tsy ahitana. Repos manomboka rapitso vacances ny zanako ho tonga ny zanako de s'occuper ny zanako amizay za manomboka rapitso de deuxième semaine en vacances indray première semaine le vavikely fa première semaine ny eto à Paris fa deuxième semaine ny eto à Paris azafady. Ny eto à Paris satria samy hafa ny zone eraky France de première semaine ho an'le lahy rapitso de tonga izy de s'occuper anazy de première semaine ho an'le vavikely deuxième semaine an'le zokony de m'soccuper anazy za de mitondra zanako mandeha ski za de tsy hanao publication so de hitanareo hoe juste publication anay manao na hoe en direct anay manao ski na ohatran'izany hitanareo fa tsy nahazo vola. So de nareo mieritratra sy tahina 2 semaines tsy nahazo vola, tsisy vola omenizanizana am'izao zavatra tokonareo zao. Tsy mitady place ifaniriso zany ny proposé anay sy saintia place. Hitanareo ne reny photo hitanareo tamin'ny vao izy tonga teo reny natao capture le photo droit avy any aminazy vao nafaka navoakako reny. Mbola nanao loko mena izy nanao manjamanja izy eo amizay raha ozy izy ataovy capture de izy no proposé anay an'izao. Fa au final amin'ireny teneniny Saintia reny hoe zao aky normalement manko raha vao tsy résidence 6 mois résidence 6 mois ny Madagascar de tsy afaka miditra anatina gouvernement na conseiller na zavatra ohatran'izany tsara ho fantatrareo koa zany. De ozy izy hoe tsy mety zany teny efa ela be any teny amin'ny fanirisoana zany tsy capable am'izany zany tsy migeste aminareo zany manaiky ny teninareo za vendrana fa za tsy vendrana raha ohatra ka hiteniny vahoaka matoa manaraka anareo 330 personnes reo de ho anareo zay mitenigre ana roa telo efatra moi je m'en fiche tsy rarahako zay safidinareo de zay tianareo de ataovy zay mahafalifaly ny fonareo fa za mitohy foana ty ady ataoko ty aloha mandrapisy ny fahamarinana ao Madagascar. Io ili io mbola manamafy rehefa condamné tsy manana droit anao raha asa fanjakana ninina ny mbola veriko ihany ny armistice pour les armées natao armistice c'est-à-dire
tsy manana droit zany fanirisoa fa grâce nanana fanirisoa kanefa ny grâce na annuler na supprimer na mana foana le peine zany na déduire an'le peine fa condamné foana izy mandra-pahafatiny de maloto foana ny casier judiciaire mandra-pahafatiny juge izy laza ho juge izy nefa mahafantatra zany efa izy mandika an'izany zavatra zany de jerenareo am'izay fotsiny hoe nianatra izy sa tsy nianatra fatan'izany efa dikainy de nareo manaraka ambokony fotsiny ny zavatra rehetrarehetra zany zavatra zany tsy fantatro iaho raha tsy tao anatiny ty izy mivadika niaraka ny kofalidaya ty tsisy zavatra fantatro zay ny premier ny zavatra nataoko voalohany tato ange de contre kofalidaya satria zay tsy nifanaraka an'izany taty au fur et à mesure mahazo vaovao de manazava nareo an'le izy am'izay azonareo de ohatraohatra an'izay maheno nareo efa presque miovaova nareo 330 400 500 c'est pas grave maheno fotsiny nareo de attends ça aloha tonga de mialatsiny aminareo fa supprimeko ny commentaire qui me convient pas ok anareo amin'ny hevitrareo fa tsy atao aminah nareo manome ny hevitranareo mandeha contradire ny zavatra teneniko ato impossible zany tsy ho possible hoe avelako hitan'ny mpamaky commentaire ato ny commentaire nareo contre ana za hoe miezaka reraka manao an'izao zavatra zao de nareo andehanao commentaire nulle part atao anatin'ny live-ko non tsy meko droit nareo mafia ireo olona marina tsy mety voavidy no afaka manafaka amin'ny kolikoly bravo Nathanaël merci beaucoup zay mihitsy ny tena marina de olona madio ohatra anao zao tsisy casserole ozy izy ianao anatin'ny vidéo ianao tsy mbola misy affaire satria de midérange ny zareo ianao fa ianao mila mandray andraikitra anafoana an'izay zavatra zay hoy teo hoe tsy foana ny corruption n'aiza raha tany fa au moins tsika mba tsy miaina à 100% ou à 200% an'le corruption azonareo fa io tsy foana fa alefatsika tsikelikely de foana io rehefa kelikely de du coup voilà alors tsy manakorotana amintsika ireny tsisy manakorotana zareo fa zareo samy zareo mikorotana de hitanareo fomba ny fanirisoa io izy zaho teo akaikiny de fantatro le zavatra ataony izy no manao an'le zavatra hitanareo fotoana izy nanao fanonganam-panjakana de nohan'olona vola noony tsy hay hoe vola vaiza aloha le izy izy miantso anao hoe zange ozy izy aky tamin'ny fotoana nananganana ny mihitsy niditra hôpitaly de gagabe zany hoe fa ahoana tany any hôpitaly ozy izy c'est-à-dire zany zareo manao an'io zavatra io ihany samy ao anatiny ao no kobokobony marina milaza tsy antanina de omeny soketaina ny olona ty avelany azonareo de ohatrina ena hoe samboriny sareraka samborina manambonahitra firy sany seratria nareo saminareo ihany io mbola iresaka cocaïne fa nandefa message anako miaro rama ifanilo fantatra amin'ny anarana hoe fanilo nianatra tany Qatar petraka any Belgique ho hitanareo marina rehetrarehetra mikasika an'izay zavatra zay plus tard za elingeleny na message rama matoa za tsy mamaly anao de misy dikany inona moa tokony mbola amaliko anao no miaraka amin'ny mafia nge ny olona irahanareo inona tokony mbola irahako aminao iresanao amina alefaso tahina le capturenao le message sika tany aloha tany zange efa niteny anao fa alefaso le olona manopanopa anao jereny ça va pas non alefako amin'inona olona efa miaraka amin'ny olona tsy tiako za rehefa tsy tiako de tsy tiako za tsy manao politika
politika misy hoe andro ampinamana de rapitso miady de rapitso miady de andro ampinamana sa tsy ataonareo an'izany ako za ao anatin'ireo vahoaka 30 millions reo ako fa za tsy ataonareo an'izany rehefa tsy tiako de tsy tiako ary rehefa olona malfaiteur sy mafia ohatran'izany de tsy miaraka aminahy sy tia vola iza moa tsy tia vola fa diso tafahoatra loatra amin'ny fitiavanareo vola anambanibaninareo an'le gasy tsy manan-korotany tsisy manan-korotany eo zay natara kely anahy satria saintia teo nanao en direct izy de tsy tiako elingelena nanao en direct zay natonga natara de aleoko niandry sy nieno anazy koa satria za koa mba nanana tenena tao de niandry anazy vita de am'izay tsika samy maheno an saintia de samy maheno an tahina tsy Belgique izy ka ozy izy io fa aiza izy ka azafady tsy Belgique hono zany le bandy de zay moa fomba ny gasy hoe le piso lelaka le fanatique reny hoe rehefa inona ty izy rehefa manao zavatra ohatran'izao de lasaina adala foana manana rendez-vous amin'ny docteur traitant koa zay nitony teny ana adala rehetrarehetra izay resaka hoe bipolaire zay tsisy afa tsy fanitry teny an'izay zavatra zay sy namoaka an'izay zay zavatra zay efa complet zavatra momba an'izay zavatra zay aka taratasany amin'ny dokotera koa anamarina na hoe adala ve sa tsy adala de asehoko anareo eo harcèlement be zany natao hoe harcèlement raha tsy fantatrareo fa tsy mifanononako ny anarany amin'ny fahamarinana lavatiny tao harcèlement fa ny harcèlement de zavatra ohatran'izany zany mahatonga ny ankizy mamono tena lava ty andafy aty accusena amin'ny zavatra tsy tsisy azonareo important be zany amin'ny frantsay valifaty politique io intérêt conflit intérêt personnel fa tsy fitiava-tanindrazana raha tianareo tsy nisy anindra matona nandory tamin'ny essence iny tsy nandeha tany a Maurice akory izy nanao intervention andeha hanao coopération patati patata avec le délégation 14 délégation raha tianareo de tsy hanao an'izany izy fa raha tianareo zavatra tokony atao faniriso voalohany indrindra raha ohatra ka manana droit mitondra izy izy loha tsy manana droit mitondra treto enonareo pahalalànao tsara zay zavatra teneniko zay hitandreo vahoaka reo ty zavatra ty tsy manana droit mitondra izy amin'ny fonction publique satria izy mbola condamné nanazo grâce avy any amin'ny Michael Lara condamné tsy voafafa ny elony mety voafafa ny elony mety réduire ny elony mety hoe annuler ny elony fa izy condamné jusqu'à la fin casier judiciaire-ny maloto 3 ans d'emprisonnement ferme zany c'est pas donné important be zany important zany anareo important misy lanjany natao hoe important misy lanjany donc zavatra important zany mila tandremana na important amin'ny sens hoe tsara na important amin'ny sens hoe ratsy donc mila tandremana foana donc merci Nirine iny karaha niaro andraina iny karaha ndry mamaky tokonareo tapatapaka mety misy misignale le izy mais c'est pas grave mais les juges ne le savent pas. Donc, à la différence du Swacro où on doit annoncer ses figures et les figures sont codifiées, il y a des... Somary gaga kely ao ianao milaza fa tsy manana capacité raha omena place kanefa analyse politique mikasika ny présidence Fanisoa ny toetra raha politique misy anibako ilay ataonao afaka mba hazavaina misimisy c'est choix ny choix zay madame Niaine za rehefa miteny hoe tsy manana capacité de tsy manana capacité satria tsy natao ana le izy fa za afaka miede anareo manazava anareo hoe zao mety zao tsy mety misy zavatra ohatran'izany any amin'ny fiainana fa tsy voatery hoe haiko le izy de voatery afaka place azon'ny madame Niaine merci
tsy leo ianao ve de tsy leo amindreo mpanao politika maloto reo? Non, tsy leo tsy leo zanaka tiako Madagasikara fa manampy anareo foana. Ok? Merci. Fuaray Tsiorandry. Merci. Tapaka ve? Coucou Land. Merci beaucoup Vitel. Si possible mihitsy ny andraisany fonctionne nefa raha mika aza mbola tsy nomeny assisté pouvoir akory. Voilà, zany izy daholo. Ny mahagaga anazy zany momba an'le Mikael zany izy manko afaka mamena armistie satria izy armée de afaka fototra izy. Là actuellement fetsy be izy miteny fa za tsy militaire atsony izy rehefa afaka le armistie. Donc fetsy izy. Il est malin lui. Donc averina aminazy zany le condamnation en tant que izy civil. Dikan'izay tsy manana droit ohatran'ny fanirisoa izy. Ahoana nakanao fetsifetsy ohatran'izany fotsiny Dramika? Aza manao an'izany ranga nareo milaza hoe mpivavaka nefa maninona nareo fetsifetsy ohatran'izany? En tant que nareo armée angenina amezana an'le armistice. Zay ny voalaza ato. De aveo nareo tonga de mivadika amin'ny vahoaka fotsiny hoe oui manomboka zao de tsy militaire atsony tsy inona fitenin'azy teo fa civil. Averina aminao zany le izy raha tsy toetra be ianao. Non, tsika tsy mila olona ohatran'izany tsika, tsy mila olona mpitondra ohatran'izany tsika tsy mila an'izany tsika. Tadidio fa stratégie an'zareo nanaovana an'le carte d'identité le biométrique io. Tandremo fa manomana alabato reo ao. Oui, tsy maintsy miteny an'le resaka cocaïne fa zao teneniny miaramaty hoe mbola ao tsara le katy ao ampigatranao ozy izy. Zay teneniny. Donc cette semaine za iresaka nareo azay cocaïne zay satria zay zavatra zay tena mamparary ny foko tamy voalohany. Amle olona mitaraina efa amapolony atao amina hoe zanakay tahina lasa dala ijery sorona na le anosy be tonga de tsy niverina tany dego tsony ny zanakay lasa dala lasa tsy nanao fianarana tsony nefa 3e année amin'ny nany amin'ny cure nouille dego any le zaza mandende mirenireny ambato loka nananina be de be ny olona mitaraina zanakay lasa mangalatra zao momba à cause le cocaïne de tsy maintsy asiko resaka iny de Ambomalaza koa cocaïne sy Ambomalaza sy tsika resaka fa ny vaovao engo farany dia iona amin'ny kiala fanirisoa ny Ambomalaza zany zao fa ny avocat andrareo zany zao tena nao vavabe ary io avocat io zany zao miteny hoe nareo leo anareo leo an'le fianakaviana maty hono le avocat zany. Bon bref iny resantsika manaraka tsy maintsy miverina eto aminareo eto manao en direct mety ataoko rehefa manao vacances angambany amin'iny satria za mba iona kely amin'ny zanako de ohatraohatran'izay. Bakolo mijery diffusion. Izy indray ny tokony sambolina raha tsy marina ny voalaza anao ary misaotra nanamafy ny vaovao fa ny olona tsy misy logika, tsisy lalàna, tsy légitime, tsisy légal fa ny position ny olona compétent tany amin'ny non arrête. Ok. Merci de rien Saoul, de rien. Coucou Mina. Si t'as conduit tany ambambe tany. Ouais, avec plaisir Tatia. Tout ce que je fais pour vous c'est avec plaisir. Azonareo zay. Merci Reza Tram mijery ana am'zao fotoana zao je capture. Salut. Merci Kelly Richard. Bonsoir Rosette. Mijery diffusion nareo zay ohatra ka tsy maharaka fa tsy ataoko ela be tsika fa am'izay nareo afaka mijery hatramin'ny farany
fa ahoana kina atao anala izy eo fa efa leo ny olona lafa tsy masaky miteny ozy izy ahoana famaky any ahoana teny italien ve io Jamila io ny analana azy eo io zavatra teneniko anareo io de ataoko vidéo passe io ty vidéo ty na tapatapao le vidéo le extrait vidéo le tena important mikasika le condamnation raha nahazo grâce izy de tsy foana ny condamnation fa annuler ny saziny na réduire ny saziny naferiko indray raha nahazo grâce izy de tsy annuler ny condamnation fa annuler ny peine na réduire ny peine fa izy ny casier judiciaire-ny mitoetra foana donc eo am'le fanontaniana zao hoe ahoana nanalana azy eo ny tompon'andraikitra no manalana azy eo zay ambony fahefana no izy satria izy ministre de tsika microire fa izy ambony fahefana non misy olona ao mampiasa lalàna tokony apiatra an'izay lalàna teneniko zay de raha henony ty teniko ty de izy de afaka manala an'io eo raha mieno atsika izy raha tsy mieno atsika izy de ndao apoka zany satria tsy mieno atsika izy de tandremo izy mametsiny hoe maninona manao coup d'état maninona manao atteinte à la sûreté de l'état non parce que vous ne m'écoutez pas tsy mieno ana nareo zay tsy mieno anay vahoaka nareo fa mila mieno nareo hoe tsy mety io de tsy mety io esory teo izy de vita basta en tout cas merci amin'ny zavatra ohatrao on n'a que ce réseau pour communiquer et dire la vérité. Le média, oui, avec plaisir, alors, Mickey, il n'a fait que se communiquer, à tout à la cantine, les cascades, il met à ton Facebook, nous, avec un peu, ça, qu'on a été dans sa voiture, de, ça y est. Izy azafady ny tena bloqué antody Ravalmana na Omera na Antananarivo efa naveriko atrary ambolohany mamerina kely vola rakoto fa averiko indray arô anareo tara le nitory zareo de naresy zareo de bloqué ao amin'ny intérieur le izy tsy avela faniriso avoaka fa hoe sao de manakorotana ozy de araka le fanazavako tery ambony hoe avoay le izy satria nisy conseil d'état hono le izy de nahazo fahamarinana zany tojo hoe izy ny lany de araka le teneniko tary ambony hoe ny souci-any faniriso zany hoe aza avoaka io fa manjary mikorotana ny vahoaka de faniriso tsisy vahoaka mikorotana eo raha ohatra ka misy zavatra makina ao ambadika io raha ohatra ka tsisy trindry zay fotsiny avoay le izy avoay le izy de tsisy mikorotana madame Yarlala mandefitra ianao manao programme fandray ianao amin'ny élection manaraka satria ianao kristiana ozy izy ianao ankasitran'Andriamanitra kokoa ny mandefitra noho ny manao bêtise ho an'ny vahoaka 28 millions tezitra ao Antananarivo moa zany teneniko hoe tsy haiko ny isan'ny habitant ao Antananarivo de aloha ianao mandefitra fa velao ataovy avoaka ny fanirisoana ny intérieur le valim-pifidianana ho antojo de alohany de famarinana foana ny valim-pifidianana de amizay tsy mikorotana sa ahoana ny faniriso sa aloha zay raha zay ny souci-andreo hoe ikorotana raha zay ny souci-anareo ambony hoe ampisy korotana non au contraire raha tsy avoakanareo le izy de fa henony zareo ty teniko ty de vao may zareo ikorotana de aveo indray lazaina fa za manao atteinte à la sûreté de l'état de azo mifetaka be angamba fa de ataovy eo fa de ie efa miteny tsotra zay hoe avoay le izy de tsisy korotana plus tsy avoakanareo le zavatra de isy korotana satria efa io avoakako io marina fantatrareo tsara fa magistrat ao no miteny zavatra na atokisany matozy amin'ny teny anareo an'le izy tsy ho lazaiko anareo hoe iza le izy ary tsara ho fantatrao fa ny olona rehetrarehetra ao tsisy mankasitraka anao zany tsara fantatra anao zay hypocrisie fotsiny ataony aminao mila fantatra anao zay zavatra zay mazava amin'ny vola rakoto zay le izy mila mandefitra madame Yarlala sika tsy miady madame Yarlala satria
misy conflit d'intérêt koa anatin'le izy de aleo madame alala foana nanaritsika hoe olombelona izy laza mino an'Andriamanitra izy raha tsy tia ny korotana de aleo izy tonga de miteny hoe tojo tia le fahefana aleo tojo amita ny atsika zany marina foana ny atsika hoe aleo tojo amita ny mondany de afaka mirotsaka ndraiky madame alala plus tard na tsy fantatro na mety hoe afaka manao député na tsy fantatro de tsy aloha zay au lieu de afenina le zavatra de vao mahikorontana aloha satria fa io teneniko io hoe naresy fa io miankina amin'ny dadaravalo manana sy tojo koa anefany azonareo rehefa izy koa ny dawawa io zany de tsisy afaka ataotsika zay zany ohatrin'ny reny valo fifidianana halatra sy ny sisy reny zareo tsy nietsika de io zareo ny tompony teny farany de zay tsika ve ikorotana moa hoe inona ny korotanantsika satria izy mianaka raha tsy mihetsika fa tokony avoakan zareo fotsiny le izy avoaka avoay zareo avoay zay tompony andraikitra amin'ny intérieur après ny conseil d'état de avoay fa efa fantatra anay hoe efa naresy tojo avoay tiako be koa nareo tiako be nareo matoa manao zao zavatra zao tokony andeha niaraka ny zanako nandendeha de no fitiavako anareo de eto aloha azonareo andrasa aloha vola rakoto aiza manompa olona ry ramatoa iza nopaiko sa mamaly olo-kafy ianao za namaly anao gentiment teo raha tsy diso namaly anao gentiment je viens de vous répondre tena hoe hitako tena hoe afaka raha namaly anao gentiment teo ka nanompa anao inona sa tsy za io teneninao io Patrika Erlanto efa nazavaiko teo tsy faniry soudeur fa tahina ny anarako io la zao izy izy Lydia efa leo be o desu be le vahoaka tsy zakany ndrifa milaza marina no manquant secret amin'ny faniso courage tsika courage foana merci avelao zareo imenomenao akiva zay fata famety zay mitiny zay mafalifaly ny fony zay ny manala ny frustration zay manala ny stressny de mahatsara anazy de avelao izy anao an'izay tiny manomboka raha mpitso ny manifestation pacifique tsy diny pageny Beatrice tsy azoko le manifestation pacifique anareo lavity nareo rehefa manao manifestation tonga de alataky azalsina pacifique zany tsy azoko tsy hitako inona nareo raha atao anaty Facebook memena tsy jereny tsirarainy zareo ohatrany ane nataon'le 11 candidat teo marche pacifique nanany pacifique tsy azoko fa tsy haiko hoe atomboy am'izay atombokareo any le izy de manampy anareo ato foana za aiza le preuve any madama hatram'izao zay miandry ianta artiste efa niteneniko ny preuve tsy hoaseho anareo eto masombahoaka eto natao hoe preuve izy miteny anareo sivy preuve chaque fois anadotona ny sainareo fa izy tsy tena anareo mihitsy hoe misy tainy vodiko taovy ao anaty sainareo zay de izay no dotony anareo amin'ny voaloha satria tsy ho hitanareo mihitsiny zay zavatra sy betizy ataony any ambadika any dotony an'izany nareo zay nge zay ny politikany ke nareo eo sahirana nefany afaka tsaraina amin'ny fomba fihetsiny aty avelan daholo le zavatra tomobile fekanjo rehetrarehetra azareo olona tsy manana charge angaky ao ary izy milaza mipetraka amin'ny villa be miofa 4000 € filatex sa hoe anazy mihitsy le villa vidiny vola vaizy raha anazy le izy raha 4000 € niofa le izy vola vaizy ka izy tsy manana droit tsy manana charge ape ohatrina ny karamany 1000 nareo mandinika kely fa tsy zany preuve zany foana io zavatra efa preuve ameko anareo isanandro io
Coucou Andrien, merci beaucoup. Na sary valaketraka ho aizany anty Madagasikara ty. Sary efa ty an-tany lama be ty mbola valaketraka. De zay ny zavatra tiako tenenina. Monsieur le ministre, est-ce que certains de ces auteurs sont ce soir identifiés? Merci beaucoup. Kelly Micha. Marina nanao madame reste ta position éviter de rentrer dans leur jeu. Salut Mamsou. Arizatrama maketo niova indray. Oviana indray. Io le message hitako teo ka taveriko pa izy ny moa izy mibloqueko. Mibloqué nefa tsy mibloqueko izy. Niova ohatry ny ahoana indray be dia be zareo niovaova de aveo reny olona hitanareo instable reny. Instable politique, instable hevitra, instable resaka tolona. Asa de matoky an'ireny olona reny nareo satria ny position ndreny tena hoe intérêt personnel any. Misy rangahy zay zao any avy natao tao nidilana tato izy, tsy haiko na tadidinareo, tsy hanonona ny anarany izy tena hoe intérêt ny tadiaviny miaraka amin'ny fanirisoa. De zao izy miboty ny fanirisoa de milaza izy fa amoaka secret. De tsy fantatra hoe inona ny heviny amin'izao. Tsy azony tsina le plasy ny tadiavina satria efa fantatra efa ela be hoe tsy azonao le plasy, tsisy anaranao any fa izy mbola miinsista. De olona ohatr'ireny zao tsy azo antoka. Tsy azo antoka. Olona miaraka malfaiteur koa tsy azo antoka, olona miaraka mafia koa tsy azo antoka. Azonareo? Hoana fisamborana be dia be tao tanàna ozy izy tiavina. Tsy haiko akiva rehefa manelingelina anazy dia ataony an'izany Coucou Tina. Zao vao tafiditra Tina mijery diffusion fa ho faranako amin'izay ty fa hanao sakafo. Attends. Fa zany preuve zany foana ny tenitenena fatanato zany ka karamainao. Zany ka karamainao moka ny preuve zay zavatra tianao atao ato rehefa tsy tianao dia lasa mandeha fotsiny dia vita. Ngato forcé. Ndraso fa tonga ianao dia bloquena mihitsy ngamana. Anirany ianao. Za tena mbola tsisy rida mihitsy. Nenay ty rida lovainay tamin'ny dadabeanay ty teto amin'ny andriny ty fa za tena mbola tsisy rida na kely ara. Misy rida fotsiny eto rida expression fa ina moa fiteny an'iny teo. Fa tsisy rida tena rida fa tsy maintsy misy rida rehefa kelikely. Faut accepter tsy maintsy misy riditsika rehefa kelikely, tsy maintsy misy volo fotsy, tsy maintsy misy tsy maintsy antitra, tsy maintsy mandalo etapy amin'ny maha olombelona. Dia acceptena foana, tsy maintsy préménopause. Ny vehivavy tsy maintsy acceptena foana. Coucou Taïna Manzarbe. Merci la Latine. Et coucou Lianzou. La famille d'abord, Osis Vitel. Merci. Yeah. La famille d'abord, sœur aimable. Tikouperi. Taïna, que Jésus la grandisse d'être bénie. Amen, amen, amen. Eto tsisy resaka loko politika fa resaka miabo no atao mazaka tsikera fandrenina daholo fa niopa kosa tsy ekena misaotra antsika makasitraka Taïna. Merci, avec plaisir. Zay mihitsy ny tsy tokony fanompa satria raha vao manompa dia matao kokoa dia aveo tsy mazaka. Satria za tsy mazaka opa dia zay mahatonga namana. Mila foana zany tsika respect mutuellement. Mirespecte anao nareo dia respecteko. Zay.
Mba assuresaka koa aky reo karana tsisy mikitika. Kay efa nataoko teo iandry sa asa fa reo karanareo ao ambadika an'ireo mpitondra reo daholo reo. Reo. Asinareo? Tsy hanonona anaran'olona ho asa aloha. Satria en danger ny an'le olona raha tononona le izy de non. Tsy atononiko. Fa misy olona tena mahay. Mahay an'io zavatra io. Manome vola. Mandray vola. Raha samy nina amin'ny lohan'ny zanany ho zareo. Hoe tsy nandray vola. De alefaso eo na amin'ny baiboly tsy vetiketiny de alefaso eo. Masina Madagasikara. Masina ny teny. Masina ny herin'Andriamanitra. De alefaso eo. Merci Armand. C'est quoi suite les perquisitions? Oui, d'attiguer ensuite les perquisitions. Hey maman, le café, Yar, écoute, ok, merci beaucoup, Yar. Ay, namaly Ramatoa izy, vola rakoto. Tsy hitako le opan'le Ramatoa, vola rakoto fa azafady a. Drasa jereko rehefa avy eo. Bon. Yen Patrick Apatoa. Efa tsy mandany andro e. Elle danse le salsa. Elle danse le rock. Elle danse le kawich kia. Kawich. Ah, velao andro endry tina. Zay fa velako daholo nareo de bon semaine daholo de tahin'Andriamanitra daholo de mila mitandrina. De valio foana reny compte fake reny rehefa hitanareo manaratsiratsy ny nisafiditsika ato sy ny zavatra teneny marina lazaitsika ato de tonga de valio. Rehefa ohatra hoe manopy izy de tonga de signale eo mentionné eo de hitako le izy rehefa aveo de bloqué tsika izy. Ok?